Ny Fokotany tsara rano anosikely sy mahavoky avaratra no tena enona tabataba amin'ny fandefasana zavamaneno mafy fa indrindra amin'ny andro alina rehefa vanim-potoana ny ririnina sahala amizao. Ahitana fety ihany ny ao amin'ireo Fokotany ireo saika isan-kerinandro. Tonga amin'ny ririnina dia mieritreritra sady zay zany indrindra faritra misy anay ihany dia famoran-jaza zay zavatra zay. Ka miditra famoran-jaza zao amin'ny andro ririnina dia miaraka amin'ireny moa zany afaliana izy ireny dia araka kiliterany zanaky tesaka reny indrindra dia manao kilitera anazy reny raha voaka ambanivohitra reny. Ka izay mahatonga anazy dia misy ny fepetra raha ohatra ka indrindra tampon-tanàna tanàn-dehibe indrindra zavamaneno dia misy ny fepetra hoe tsy maintsy mangalaka autorisation misy amin'ny Fokotany le olo iray rehefa hanao famoran-jaza indrindra arahin'ny zavamaneno azahoaza be reny. Ka faharoa raha misy fepetra zay moa dia raha misy korotana zany amin'ny zavatra fety reny mahafety azy ny tompony andraikitra voalohany ny tompony famoran-jaza eo amin'ny famorina olona marobe. Raha ohatra zao moa amin'ny andro atoandro zany mampandiandro anazy mba tokony lasista le olo amin'ny 10 jusqu'à amin'ny 2 dia mba commence ko ero amin'ny sasany ohatrohatra satria fa lasa miasa le olo na ohatrohatra zay dia amin'ny alina koa amin'ny 10 aly dia tokony miena mba hiena le feon'le zavatra satria matory maso koa le olona. Ka izay angamba zavatra fepetra tokony atao le raha. Raha midingana amin'ireny fanaovana lalonana reny zany hoe hofora zaza na fety rehetrarehetra zany hoe mampiasa zavatra maneno dia tsy maintsy manao fangatana zany izy ireny mandalo aty amin'ny Fokotany. Dia izay moa zany manao ny hevitry hoe alefa any amin'ny ben'ny tanàna le izy. Dia ny ben'ny tanàna indray zany accepté hoe zao azo atao le balle tsy azo atao fa misy zany ny fepetra tsy maintsy apetraka anay aty amin'ny Fokotany koa amin'izy ireny hoe tsy mahazo atao maneno mafy le zavamaneno manomboka amin'ny 1:10 zany mandramaraina. Raha ny tompony andraikitra voalohany zany amin'izy ireny dia ny mpitandro filaminana foana satria moa zay moa miara-miasa ihany. Fa raha ohatra zany mbola tsy tonga zany le mpitandro filaminana amin'izay fotoana zay dia anjaranay aty amin'ny Fokotany zany no zay moa zany mandehandeha foana amin'ireny mijerijery dia zay mitabataba moa dia anarina izy rehefa tsy mety anarina izy dia alefanay amin'ireo mpitandro filaminana emorety reny zany. Ho an'ireo zay manatanteraka lanonana anefa tsy manaraka ny lalàna mifehy eny anivon'ny Fokotany io dia misy ny fanapahan-kevitra raisiny lehiben'ny Fokotany. Tena misy ny sazy raha misy sy manara-dalàna amizay satria manara-maso zany communauté reny Fokotany reny baka ny andro masokony raha ohatra da misy manao zavatra sy manara-dalàna misy fotoana amany tabataba be zay lasa verina tsika voakovoke amin'ny Fokotany aty izy raha ohatra tsy manao zay autorisation zay tsy maintsy mafampiantso zay amin'ny Fokotany ato misy Fokotany mampiantso anazy hoe maninona ianao tsy manao taratasy na lalana autorisation satria indrindray raha misy korotana eo dia vao maiky maharatsy le motif reny. Raha ny sazy aloha tsy mbola nanao an'izay sazy zay mihitsy zay fa ny izareo vao mangataka manao an'le lanonana no angalanay droit zay fotsiny. Raha vao tsy mandalo aty amin'ny Fokotany zany izy manao fangatana ka mampiasa zavamaneno henonay na henondreo andro masom-pokon'olona reo na chef-secteur reo any amin'ny secteur any dia tsy maintsy ajanonanay io lanonana io hoe ajanona. Fa rehefa tsy manaraka ny ajanona moa reo amin'izay fotoana dia miantso amin'ny mpitandro filaminana ihany koa zay miaraka aminay eo miteny andreo ajanona le banga. Hatramin'ny idirana tao anatin'izay vanim-potoana ririnina izay dia efa betsaka ireo olona manatanteraka lanonana mampiasa zavamaneno na amin'ny andro atoandro na amin'ny andro alina eto amin'ny Fokotany ny tsara rano anosikely sy mahavoky avaratra. Fa atreto aloha dia mbola manaraka antsakany sy andavany ny lalàna mifehy eny anivon'ny Fokotany ary manao fangatahana amin'ny lehiben'ny Fokotany avokoa ireo olona zay manatanteraka n'izany fety izany raha ny fanazavana azo avy tamin'ny lehiben'ny Fokotany rotonta.